Fa nitokana manoloana ny birao amin'ny ministera teo Antaninarenina ny piasan'ny postra malagasy androany maraina. Tsy eken'izy ireo ny fidiran'ny ministera amin'ny fintantanana ny postra malagasy sy ny fanaisorana an'ireo piasa ECD izay manana fifanarana arak'asa. Ankilany nilaza kosa ny teo anivon'ny ministera fa fanavaozana entina hanatsarana ny piasa no natao ary tsy misy mihitsy ny fikasana analam-piasa. Fandresena miray sy Yves Janel nanatrika izany. Mba aleo tena amin'ny fitantanana amin'ny postra malagasy araka ny lalàna raha nambaran'ireo piasa amin'ity orinasa mpanjakana ity. Tsy eken'izy ireo noho izany ao fidiran'ny ministera amin'ny fitantanana amin'ny postra malagasy ka hanerenan'ny orinasa anaraka ny tetikasa amin'ny ministera. Lavin'ireo piasa amin'ny postra ihany koa ny fikasana ny anaisorana amin'ny mpiara-miasa amin'izy ireo ECD izay efa manodidina ny 500 isa. Tsy pahanay tanteraka ny fikasana anilika ireo mpiara-miasa eto amin'ny postra malagasy izay ao anatin'ny fifanarahan-kasana contrat de travail ECD. Olona tena miasa ireo ary herin'ny orinasanay fa indrindra kosa mamelona vady aman-janaka tekena velively ny fanaovana tervaimanta anerin'ny postra malagasy hiantsoroka ny tetikasan'ny minisitra izay hita fa tsy mampidi-bola velively ho an'ny orinasanay. Ankilany lazana avy ao anivon'ny ministera fa fanavaozana mitondra fanatsarana no ataonao ministera ary tsy misy mihitsy ny fikasana analam-piasa. Eritreritra mihitsy zany avy aty amin'ny ministera hoe androaka piasa na hoe ho privatizena ny postra malagasy, fa ny zavatra misy sy ny zavatra atao dia hoe hisy fanavaozana ho fanatsarana amin'ny postra malagasy. Be ny tetikasa atao amin'izao fotoana izao, misy ilay tetikasa ataontsika hoe smart village izay fametrahana masovoan'ny postra any ambanivohitra ao anatin'ny hoe fanitarana ny tambazotran'ny postra malagasy ary indrindra ihany koa fametrahana ny teknôlôjia vaovao sy ny numerika any ambanivohitra be, any amin'ny toerana tsy misy tambazotra tserasera, tsy misy telefona na internet amin'ny ankapobeny. Dia ao anatin'izay misy tetikasa izay, izay tetikasa izay dia akinina amin'ny postra malagasy ny fitantanana anazy. Izany hoe ao anatin'ny tena hoe fanitarana ny mahasovoan'ny postra malagasy ilay izy. Raha ohatra ka izay ilay resaka tianao resarana, satria izay aloha hatreto ny tetikasa mandeha ao postra malagasy ankoatran'ny hoe fanatsarana ny birao postra rehetra manerana ny Madagasikara. Tsy misy afa-tsy ny fifampiresahana ihany no ahafahana mamany olana eo anivon'ny postra malagasy ho hiatrany ny fanazavana.